Miaraba tompoko lahy, miaraba tompoko vavy, hoentina aty amin'ny faritra Ambatofinandrana isika, atao anatin'ny distrikana Moromania. Ity toerana ity dia iray amin'ireo ilay faritra izay iasan'ny tetikasa Arena Voajanahary sy Kijana mamokatra. Mahakasika izay fifandraisan'ny Arena Voajanahary sy ny Kijana izay ahafahan'ny omby mivelona amin'ny firaofanahitra izay no hoentina aminao ao anatin'ity fandaharantsika ity. Anasako anao anjoy izany hatramin'ny farany. Tetikasa Arena Voajanahary sy Kijana mamokatra. Tetikasa eo ambany fiain'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana miaraka amin'ny Ministeran'ny Tontolo Iainana sy ny Fampandrosoana Lovainjafy izay vatsian'ny gouvernemanta Britanika vola amin'ny alalan'ny Darwin Initiative miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka MBG, Missouri Botanical Garden ary ny RBG-Q, Royal Botanic Garden. Tetikasa nanomboka ny taona 2024 ary mifarana ny taona 2024. Faritra telo izay misy ireo faritra arovana, aire protégé, Ibity ao amin'ny faritra Vakinakaratra sy Ankafobe, Ankazobe faritra Analamanga ary ny ao amin'ny Tangorombohitra, Massif Itremo, faritra Moromania no niasan'ny tetikasa. Tanjona napetraka ny fiarovana ny Arena Voajanahary, ny fitantanana sy ny fikajiana ny afo, ny fikarohana sy ny fanomezan-danja ny bozaka malagasy. Teo ihany koa ny fanatsarana ny fiompiana omby ary ny fanatsarana ny fari-piainan'ny olona eny ifotony. Nisy ny fahombiazana. Tetikasa ity moa zany dia nitanterana tao anatin'izay telo taona nanomboka ny 2021 ka hatramin'izao 2024 izao. Sarotra tokoa ny nahazahoana ny vokatra satria dia tantsano iarahana miasa amin'izay resaka fanatsarana ny fiompiana omby sy fampiasana ny kijana izay. Dia ny tena hoe fototra nahazahoana n'izay fahombiazana izay moa zany dia teo ny ministera izay nanohana foana izay midika ho hery lehibe ho anay sy fampifandraisana ny tanjon'ny ministera amin'ilay tetikasa. Dia eo ihany koa ny asan'ireo mpisitraka satria dia tsy kivy izahay tany am-boalohany fa rehefa nanao kosa zareo dia tena hoe nafinaritra nahazo ny vokatra. Hany ka tojo amin'ny tanjona ny rina ka niakatra ny famokarana ronono, niakatra ihany koa ny tapiterahan'ireo omby ary ny toe-batan'omby moa zany dia hoe tena tsara, matavy foana ny omby na dia amin'ny vanim-potoana mahitany azy satria ampy ny sakafo ho an'izy ireo. Famparetana izay asa nataon'ny tetikasa sy fampiroboroboana ny asa nataon'ny tetikasa izay dia natsangana fikambanana eny ifotony zany ireo tantsaha mpisitraka ireo dia zareo indray no hitantana miampy ny fanaraha-mason'ny manam-pahefana sy ny faritra rovana tsirairay izay niasan'ny tetikasa amin'ny fanitarana izay asa nataon'ny tetikasa izay mba hahafahan'izy ireo misitraka hatrany sy manohy hatrany an'izay asa efa natomboka izay. Ho an'ny Razafy Manahaka Tovoson, mpisitraka ny tetikasa tao amin'ny faritra arovana Tangorombohitra Itremo, Moromania dia azo tsapahitanana ny vokatra azo. Nisy nitsaikefa maromaro satria nampianatra izy ireo ohatra fotsiny raha tsy laza vita hoe ohatra hoe ny fanaovana vilomaina, ny fanaovana otrobilina, ny fitarisizana resaka amin'ny lolo sy ireo tahona fambolena zany hoe faika mpamokatra izay efa avy angarana ohatra tamboanjo, tsaramaso, soja sy ny tariny. Isaorana nisy ny tetikasa nampianatra nanao an'izay zavatra zay. Nisy fiatraikany tamin'ny vokatry nono azon'ireo tantsaha-piompy ihany koa ny fahatsaran'ny kalitaon'ny sakafon'ny omby sy ny abetsaky ny sakafo. Kabeazana zany zao satria nisy eo amin'ny 30 tafo ny tokantrano natao taty amin'ny faritra Amboripotsy dia hita hoe tena misy fivoarany tanteraka ary na eo amin'ny vokatry nono aza satria le ensilage natao eo koa zany somary misy fangaro sira moa izy io dia somary lasa mampisotro rano matetika ny omby dia hitanao fa na ny vokatry nono aza dia mba misy fitombona dia omby gasy aza no mpiana satria zay koa moa zany tetikandry zareo hoe io omby gasy io no tena hatsarainy dia tena hita hoe azahoana ronono hatrany amin'ny 3 litra 4 litra. Anisan'ireo mpisitraka eny ifotony nahazo tombotsoa tamin'ny tetikasa ihany koa EMA, reny mpianakaviana mpiompy omby monina manodidina ny ala arovana Ibity,
faritra Vakinakaratra. Efa mafy tsara ny fambolena vily ho sakafon'ny ombiny. Lasa nazotraikeva izay tamin'ny fikarakarana an'ilay omby. Nazotraikeva ihany koa izay tamin'ny fikarakarana an'ilay vilona, tamin'ny otrobilona sy ny fambolena sorgho. Ny omby lasa nia tsara, nia natavy ary miteraka isan-taona. Afaka nampiatra ny vokatry ny fiofanana azony tamin'ny tetikasa raha vaovaroso Justine Flavie mpahazo tombotsoa avy ao Itremo eo amin'ny fitantanana ny kijana sy ny fifehezana ny afo ateraky ny doro-tanety. Ty zao ny kijana ny ombinay mpiambana ty atao aminay ety. Dia misy fotoana iakaranay ety hijerevanay ho inona aby ny karazam-bozaka misy ato amin'ilay kijana. Dia mamatatra an'izay izy agnay mpiambana manontolo. Ao no nahalalànay ho ty sakafo nomby tena farany tsara sy misy vitamine tsara ho ny ombinay. Misy an'izay atao hoe bozaka danga. Amin'ilay danga zay le izy vao matsoratsoraka vao manomboka misonitra vao tanora dia jinjana ho an'ny omby dia azo hoan'ny maitso azo anaovana vilimaina koa. Nahalianareo mpiompy manodidina ny fivoaran'ireo mpisitraka ny tetikasa. Hitako be zany le fandrosoana nataon'ireo mpiompy reo indrindraindrindra fa ny fikatsenan'ny tontolo iainana. Fa mba ny ompy ihany teo aloha fa saingy noho ny zava-misy dia kivy dia najanona. Dia nefa rehefa tafiditra indray zany ty tetikasa ty izay nataon'ny RBZQ dia nangetaheta lalina zany mba hiditra ao anatiny. Dia ao anatin'izay fa fahagagana be manko ny satria mahita fa le omby ny mpiaramonina taminay teo rehefa tonga ny mainandro dia mahia kely dia misolosolosotra ery dia hila ho faty. Dia nefa rehefa hoe tafiditra ty tetikasa ty dia jereko zareo tao mikarakara bozaka manontany tena hoe reto ny lareto fa re adala sa ahoana tao andro ohatran'izao izy dia angony io bozaka io anatin'ny fiakarany bozaka zany dia manangona bozaka zareo dia mikarakara. Fa rehefa taty afara zany jereko zany le fiompianany zareo fa lasa dongadonga be miteraka ihany to hitako miteraka ihany isan-taona dia mangetaheta zany mba hiditra ao anatin'le fikarakarana an'le omby zany omby gasy nefa io ompiana io. Fiaraha-miasan'ny RBZQ sy ny MBG no anisany nahatotosana izao tetikasa izao izay nahatsapana ny vokatsoa azo. Tongorobohitra Itremo no tena tantaniny Royal Botanic Gardens amin'ny faritra rovana aminy. Fa ny faritra rovana roa zany hoe Ibity ny anankiray dia Akafobe ny anankiray dia tantaniny Missouri Botanical Garden. Zany hoe fiarahana miasa eo amin'ny rotota zany nahafahana nanao an'ity tetikasa Arena Voajanahary sy kijana mamokatra ity. Manay zany pratika be le izy hoe io le tetikasa dia ona fanatanterana azy afa-po zahay satria noraisin'ny vondron'olona fotony le teknika rehetra izay vonona ary zareo anoy an'le izy ary izay indrindra moa ny antony aty am-pamaranana an'le tetikasa nanapahany zareo efitra andao zalahy ivondrontsika ao anatina fikambanana fa raha tsy zany tsy mandeha tsara araka ny tokony izy le izy ao aoriana. Misitraka tombotsoa azo avy amin'ny tetikasa ireo komuna eny Ifotony tamin'ireo faritra telo ny Asany, Sationa ny komuna Moropotsy ao anatin'ny Tangorombohitra Itremo. Fahitana ny hetahitany vahoaka dia tsy janona fotsiny ao anatin'ny fikambanana le fahazonana le tombotsoa sy le teknika maro samihafa fa hanaparitaka aty amin'ny sarambabeny aty ivelany. Inona ny antony? Anisan'ny loharanokarenanay ato amin'ny komuna rurale Moropotsy ny fiompiana omby. Loharanokarenanay ato koa ny fambolena. Ka raha mandinika ny teknika mpamokarana nazavaintsika sy ny tantanana an'ireo fikambanan'ireo dia mifanampy ny akora avy amin'ny fambolena sy ny fiompiana omby. Mifanampy izy satria sakafo no kajiana, sakafo ara-teknika no kajiana ao anatin'ny fiompiana sy ny teknika maro ny fitantanana sy fitsaboana azy, fijerena ny fahasalamany, fifantenana an'izay masombiby tokony ampitomboana ato amin'ny commune. Makasitraka izay ary raha ny vokatra azy moa dia hita marina voapirofo fa miteraka isan-taona ny omby. Tombony lehibe ho an'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana ny fisian'ny tetikasa Arena Voajanahary sy ny kijana mamokatra eo amin'ny fanatsarana ny fiompiana omby indrindra fa ny sakafony. Tetikasa dia miditra ao anatiny resaka bozaka, miditra ao anatiny resaka omby, miditra ao anatiny resaka fiarovana ny tontolo iainana. Ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Fiompiana dia mandray andraikitra be dia be tamin'ny fanampiana ny tetikasa ara-teknika eo amin'ny lafiny fiompiana omby sy ny fampiasana ny bozaka izay fikarohana nataony teo amin'ny tetikasa. Fantantsika fa ny omby
dia ny bozaka no vilona tena hoe foto-tsakafony ary izay no nandraisan'ny ministera anjara tao anatin'la tetikasa. Ny fomba fiompiana ny omby ihany koa dia nanampy ny ministera ara-teknika, nanampy ihany koa ny ministera zany eo amin'ny lalam-barotra izay eritreretina amoahana ny vokatra. Ny andrasan'ny ministera tamin'ny tetikasa dia hoe hitondra fivoarana tokoa. Fantatsika fa hoe ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana dia manana ny tanjona hoe fahavitantena ara-tsakafo. Ny tokantrano tsirairay izay ny sitraka tao anatin'ny tetikasa zany dia ezahana sy heverina fa hoe hanohy ny asa izay atao ary hitondra ihany tokoa fampivoarana amin'ny tokantrano izy ireo tsirairay avy ny ezaka izay nataon'ny tetikasa teo anivony. Notolorana mari-pakasitrahana ireo mpahazo tombotsoa tamin'ny tetikasa tao Amboropotsy distrika Ambato-Fiandrandràna sy ny faritra arovana Ibita noho ny fanatrehany ny fiofanana momba ny fiompiana omby sy fitantanana ny kijana tafiditra ao anatiny ny fifehezana ny afo amin'ny torotanety. Tamin'izao fifarana ny tetikasa izao no namindrana ny fitantanana ny asa tamin'ireo fikambanana izay mijoro ara-dalàna tao anatin'ny faritra telo ny asan'ny tetikasa ka anohy ny ezaka efa vita teo aloha toy ny fanolorana ny omby sy ny toeram-piompiana modely ary ireo fitaovana maro samihafa. Araka izany, nitondra fampandrosoana ho an'ny velitenan'ny tantsaha eny amin'ny tontolo ambanivohitra na ny lafiny ara-pambolena na fiompiana ary ny fiarovana ny tontolo iainana tamin'ireo faritra telo miasany ny vokatry ny asan'ny tetikasa Arena Voajanahary sy Kijana Mamokatra. Inona fa nanatsoantsika lesona izay fifandraisan'ny tontolo Voajanahary sy ny kijana izay ahafahantsika mikolokolo ireo lafiny anankiroa ireo. Hatreo ihany koa tompoko lasy tompoko vavy ny fiarahantsika isaorana ireo namana teknisiana izay nitantsoraka tamin'ny fanatanterahana ity fandarana ity. Mametraka ny mandra-piona, mandra-pijery ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.